Fankako inspiration musique aloha andavanandro iainana andavanandro le izy miankina amin'le zava-misy andavanandro ndraindray zavatra iainako dia iny mivoaka muzika ndraindray zava-hitako maso dia iny kapitevako anatin'le muzika amiko aloha saky ny tena le izy fa tsika olombelona zava-mananaina raha tsisy muzika na anatin'ny ory na anatin'ny fahafaliana dia fa tsy miexiste médicament le muzika amiko. Tela izy tela za zany mbalao tsapika ary tsapika traditionnel ary tena musicien ambanivohitra any misy tena nifotorako anatin'le muzika ao. Zavatra rehetra manko misy fotony, misy nipoirana dia iny fipoirana iny tsy nahavelako amin'le fotony eo fa niezaka zany namelatra an'le izy zay le mahatonga le izy misy fusion tsapika jazz un peu blues. Le muzika koa ma raha teo zavatra mampitambatra fa tsy hoe misy ihany fa le olona tsirairay hitako fa manana samby manana le personnalité fa arakaraka amin'ny fitandranana iny ro mampitambatra. Tsy diso le fomba fijerindreo amiko satria na ty satroka ty manko aminay ihany any atsimo any olona mpibeko manao an'ity ka io beko io manakaiky le blues satria ry zareo raha fa mibeko tena amin'ny fondeo mihitsy ary tena hitanao fa misy zavatra tiana apita ary dia manakaiky le blues le izy zaho koa mahavy an'ilay atao. Amin'ny rencontre ry tena nahazahoako le inspiration le album le nataoko dia zay anatin'le rencontre zay fanena amin'le producteur le namako zay François Barlafomanga zao dia tany Atiliara izy io nanovakozy. Abela manajavaly iso atokantrano mba le somora riaka tena safidy le izy safidiko mihitsy hoe ahoana le hoe mba miainga amin'le zavatra tsotsotra ohatra le taloha nefa mifandray amin'le zavatra ankehitriny ilana koa manko le fanovana zavatra amin'ny zavatra rehetra satria hoe mba hialana amin'le monotone ary mitaky an'izay koa angamba le zava-misy dia tamin'ny taloha zao nitendry électrique tamin'le tsapika dia io zao nieritreritra hoe alora angamba mba atao zavatra tsotsotra. Amiko mahavelona tena mahavelona le muzika fa mila fitandremana mitaky fanahy le izy raha vo manao zavatra kitotoko anao dia fa miala le fanahy le muzika zay le tena. Io moa Zanahary manampaka ny zavatra rehetra fa raha ny faniriako dia hoe ampivelatry io muzika io ary tsy hipetraka eto tsy hoe hiala eto an-tanàna fa hoe mpapahabatatra hoe mampivelatra an'le muzika surtout muzika malagasy fanirehitra zao.